filazana lehibe manasa antsika kristianina rehetra ao amin'ity androandroany ity ho tonga isika ny alatsinainy maraina manomboka amin'ny enin'ora maraina ka hatramin'ny fito ora maraina zay tanterahana ao amin'ny fiangonana Refy Androdrakely. Fa misy inona ao amin'io alatsinainy maraina io? Isy fanompoam-pivavahana spesial na fotoam-pivavahana zay anasana antsika zay nomeko anarana hoe herinandro makaka. Ny finoko de zao satria namangy Andriamanitra hoe zay rehetra tia hita an'Andriamanitra miasa mandritry ny herinandro diavin'iny, tia hita an'Andriamanitra maneho zavatra lehibe sy mahagaga fiainana mandritra iny herinandro diavin'iny, de hoy aho hoe andao atsoko daholo ny olona rehetra ho avy isika ny alatsinainy amin'ny enin'ora ka hatramin'ny fito ora, ka hoy aho hoe tongava tompoko, tongavy ianareo aza tany manomboka amin'ny enin'ora kanefa ihany koa amin'ny fito ora tsy maintsy tapitra ny fotoana fiaravavaka no ataontsika ao. Ka zay noko ary nono ihany koa de ho amarin'Andriamanitra herinandro magaga ka dia tongava tompoko ny toerana ao amin'ny fiangonana Refy Androdrakely. Manatena anao eo namiko eo naminay amin'io alatsinain'io samy tain'Andriamanitra. Ialao ny fombafomba fahoaka nompan'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra isika. Enlevez toutes sortes d'habitudes et de religions, mais venez servir le Seigneur. Andao ary isika anokana fotoana anaovana vavaka amin'izao fotoana zao. Et nous allons donc commencer par une prière en communion. Avy hatrany ny lelan'Andriamanitra ataony ilako hivavaka amin'ny teny frantsay. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions encore pour ce jour nouveau que tu nous donnes. Merci pour la vie. Merci pour l'amour, merci pour la joie, merci pour la paix, merci pour ton esprit qui inonde ce lieu. Nous remettons pleinement ce culte au nom de Jésus-Christ. Amen. Aveloko ndray le teniko hoe amin'ny volana Desambre ity ahita fandresena ny olon'Andriamanitra amin'izao asy izao. Et je vous l'annonce encore, ce mois de décembre sera une grande victoire pour nous. Ary androany possible ahita fandresena mihezinezina ianao. Et aujourd'hui encore, tu vas découvrir une grande victoire. Zavatra possible azon'Andriamanitra atao possible. Ce qui est impossible, cela sera possible aujourd'hui. Sambatra ianareo mandray zany teny zany. Et vous êtes vraiment bénis de recevoir. Fa nisan'ireo olona andray an'izany fandresena zany vous allez recevoir certainement. Andao militeka mafon'Andriamanitra ihany Acclamons le isika. Seigneur. Andao militeka mafy ihany isika. Acclamons encore le Seigneur. Santionany ny amin'ireo fandresena omen'Andriamanitra anao reto ambarako ireto. Et voici des exemples de ces victoires que tu vas rencontrer. Ohatra ny olona rehetra zay marary ka tsy sitrana hatramin'izay ho sitrana izy. Ceux qui n'ont pas encore été guéris avant, ils vont recevoir une guérison aujourd'hui. Ohatra ny olona tsy voavahanao hatramin'izay ho vahan'Andriamanitra. Les difficultés qui n'ont pas été résolues avant, Dieu va s'en occuper maintenant. Ohatra ny valim-bavaka tsy azonao hatramin'izay ho men'Andriamanitra anao. Les réponses aux prières qui ont été attendues depuis, elles vont venir maintenant. Akoatran'izany misy zavatra surprise ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Et à part cela, Dieu va te surprendre. Raha miteny an'izany aho tsy zany no miteny fa Andriamanitra no mampiteny ahy. Et si je vous l'annonce, c'est ce que Dieu l'a dit en moi. Raintsika no mitarika fiderana hitotratsika ho amin'ny fiderana sy ny fiakofana eo anatreny tompo. Actuellement, le groupe de louanges va nous conduire dans l'adoration et la louange. Raintsika ampiafantanana izy. Alléluia. Alléluia. Raha hitehaka ihany ianao dia ataovy mafy ho an'i Jesosy. Alléluia.
dia ampifaliana trano entinay manolotra ny fiarabana ho antsika rehetra izay efa tonga atao tranon'Andriamanitra. Nous saluons également nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur nous. Ny fahasoavana ary ny famindrapon'Andriamanitra ary ny fiadanana eny dia ho eo amintsika tsiraray avy. Amen. Amen. Androany sika ao anatin'ny fiderana dia ankasitraka an' Jesosy satria izy le fototry ny fandresena, izy le fototry ny fahasoavana, izy le fototry ny fitahiana eo amin'ny fiainan'izao sy anao. Ce matin, je tiens à vous rappeler que c'est grâce à Jésus que nous avons la victoire. C'est grâce à Jésus que nous pouvons accéder à toutes ces bénédictions. C'est grâce à Jésus que nous pouvons vivre dans la grâce. Qu'androany dia raha mety aminao dia mitsangana amin'ny toerana misy anao dia araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo hoe elao ny fombafomba, elao ny fahazarana. Tsy mitsahatra manentana antsika hoe ataovy amin'ny fo, fa rehefa tena ataonao amin'ny fo io dia hitanao hoe hiasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Tsaroa fa Andriamanitra dia mahita ny ao anatao fotsika. Mandinika ny voson'ny fo Jesosy dia tsisy miafina aminy ny etaetanao. Ka noho izany araroty ity fotoanandroany ity ahafahanao maneho ny etaetanao eo anatrehan Jesosy. Andao ary avy hatrany dia hihira. Amapishane azanze sose tsovelana. Sanga fasuavana. Sanga fasuavana. Sanga fasuavana. Sanga fasuavana.
rubo panjesi. Élève encore ton applaudissement pour Jésus. Avy am Jesosy le fandresena, avy am Jesosy le fahasoavana, avy am Jesosy le fitiavana, avy am Jesosy indrindrandrindra le famonjena. Tsy mahatsiaro ve ianao hoe sambatra ianao manana an Jesosy? Ne ressens-tu pas cela? Le fait d'avoir Jésus, ça signifie que tu as la victoire. Le fait d'avoir Jésus signifie que tu es rempli d'amour. Le fait d'avoir Jésus signifie que tu as le salut par-dessus tout. Et ce matin, andao tena hoe ankasitraka an Jesosy dia ilaza aminy hoe tsy tahaka izao a Jesosy raha toa tsy tao aminao. Manana a Jesosy manana anao. J'ai tout Seigneur lorsque je te possède. Jesus, mbola misy fiainana
tonkira fotsiny Jesosy zany tsy tonkira fotsiny fa ho manokana tena manaiky an'izany mihitsy aho hoe no ny fahasoavanao raha toa izao ary raha toa ka mpandresy eny manoatra mpandresy dia noho ianao ilay tia ka tsy malela mihitsy a Jesosy ary mandray anao tsy tia ho toy izao Jesosy ny fiainako raha tsy tao aminao Jesosy ianao ilay nandresiny fahafatesana mihitsy anie no ao anatinay ianao ilay nandresiny fahafatesana anie no efa azonay ary tsy ho toy izao mihitsy ny fiainako araka ilay tonkira teo raha tsy tao aminao ma vie ne serait pas ainsi si je n'étais pas en toi Seigneur. Voilà pourquoi je veux te montrer ma reconnaissance pour tout ce que tu as fait et pour ce que tu vas faire dans le futur. Car j'ai entièrement confiance en toi. J'ai foi en toi. Et je veux demeurer persévérante jusqu'à ce que tu répondes mes prières. Tumpo Sochana. Makasi Chakana.
androany tsy haiko hoe inona ny efa nataon'i Jesosy ho anao dia inona ny mbola antenainao amin'i Jesosy fa aza mailaka mametsiny an'Andriamanitra fa tsarovy fa efa tenin'i Jesosy ilay hoe hamoaka anao manoatra ampandresy izy dia asehoy azy hoe matoky azy fotsiny ianao dia noho izany aoka ianao aneo fankasitrahana tanteraka eo anatrehana tsy haiko hoe inona ihany koa mbola andraindrainao fa ataovy aloha ny fisaorana fankasitrahan'Andriamanitra zany mariky ny fandreseny zany. Montre d'abord ta reconnaissance envers Jésus et tu verras qu'il fera de grandes choses et bien plus que tu l'imagines dans ta vie. Montre juste que tu as confiance en lui. Montre que tu as foi en lui. Tsisy miafina aminao ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainanay, tsisy miafina aminao ny adinay, tsisy miafina aminao ny mombamombanay, tsisy miafina aminao ny situation rehetra misy eo amin'ny fiainanay. Fandroany tsy izany nandeha avelanay akatoerana sy bana eo aminay fa tonga fotsiny izahay hisaotra anao, ankasitraka anao, hideranao fotsiny satria naiza ilay anay na hitady etseroa izay dia tsy hahita amin'ny hitsy afa-tsy ao aminao rery any. Ary sanay milaza fa manana izahay manana anao ka tena mankasitraka Jesosy misaotra anao zay tena tsara loatra ianao Jesosy matoky anao ane izahay ho anahy manokana to fantatrao inona ny andraindraiko aminao dia misaotra anao satria fantatro fa efa renao ny tombavako ary fantatro fa maly an'izany ianao ary ny azo antoka dia zao hoe victoire foana ny eo amin'ny fiainako. Jesus. Misaotra Jesosy, misaotra anao, misaotra nos recha natonao, nos recha na misaotra anao. Garde les yeux fermés. Prépare-toi à rencontrer le trône de Dieu en toute confiance. Puisque le Dieu que nous servons est parmi nous maintenant. Dieu a agréé ta présence ici. Dieu a agréé ta soif de le rencontrer aujourd'hui. À cause de Jésus-Christ qui a déjà donné sa vie sur la croix. À cause de Jésus-Christ qui a versé son sang pour toi. Dieu a agréé ta présence ici. Et si tu vas le prier
Tu vas le vivre pleinement. Am'izao ora izao dia hivavaka isika anamafy fa an'Andriamanitra hatramin'ny farany isika. Et maintenant donc, nous allons prier chacun pour raffermir notre foi à Dieu. Ao anatin'izany raha sanatria ka nanota ianao dia aoka hifona sy bebaka amin'Andriamanitra. Et dans cette prière, si tu as péché, repens-toi devant Dieu maintenant. Zay rehetra tsapanao fa mampisaraka anao amin'Andriamanitra anaovy fifonana sy fibebana avokoa. Tout ce qui te sépare de Dieu, repens-toi maintenant. Tsy zany matsy fa mity volana ity dia moka antsika mpandresy Andriamanitra. C'est parce que Dieu va nous rendre victorieux ce mois-ci. Tsy misy na dia olona anankiray amin'izao fiangonana izao ka tsy avoaka ny Andriamanitra mpandresy. Il n'y a personne que Dieu ne rendra pas victorieux. Fahasoavana lehibe omen'Andriamanitra antsika izany. C'est une grande grâce que Dieu nous accorde ici. Tena fahasoavana lehibe omen'Andriamanitra antsika izany. C'est une grande grâce que Dieu nous partage ici. Andao ary hivavaka isika eo ny atrehan'Andriamanitra. Nous allons donc chacun prier devant Dieu. Samy manokatra ny vavany isika rehetra tonga eto. Que chacun s'exprime ouvertement et librement. Ianareo rehetra izay manaraka izao fotoana izao anliana ihany koa mivavaha tahaka ny rehetra tonga eto. Et vous tous qui nous suivez en ligne, priez aussi comme nous. Ianao antsika rehetra Andriamanitra riavana malala. Dieu tend son oreille et nous écoute. Samy manokatra ny vavany izy. Que chacun ouvre la bouche et s'exprime. Samy mivavaka amin'ny fony rehetra izy. Que chacun prie de tout son cœur. Toy izy mivavaka. Continue ta prière. Toy izy mivavaka. Continue encore ta Ianao prière. antsika Andriamanitra. Dieu tend son oreille pour nous écouter. Ho anareo na dia sambany aza tonga eto manao vavavaka vokatry ny fonao. Et pour vous qui êtes ici pour la première fois, priez de tout votre cœur. Asandrato avy dia avy ho feontsika raha mivavaka. Exprime-toi plus fort quand tu pries. Le etaetantsika mihitsy no aseho ian'Andriamanitra. Exprime toute ta soif devant Dieu. Matoky fa efa mianaontsika Andriamanitra amin'izao ora izao. Aie confiance car Dieu t'écoute. Akasitra'Andriamanitra ny vavaka ataonao aminy. Dieu agrée vraiment la prière que tu fais devant Ho lui. anareo izay manao fifona sy fibebahana ho avelan'Andriamanitra ny elokareo. Et pour vous qui avez demandé pardon et qui avez demandé repentance, Dieu vous pardonne. Aza manaiky apakainy devoly ianao tonga eto. Ne laisse pas le diable te mentir. Miaino anao Andriamanitra. Dieu t'écoute. Mandray atanana anao izy. Dieu te prend en main. Ary ataony mendrika nahita fandreseny ianao amin'ity volana ity. Et Dieu te montrera une grande victoire ce mois-ci. Anao hira anankiray isika mitondra ny lohateny hoe Jesosy eto ianao. Et nous allons faire ce chant, cette louange, Jésus est ton nom. Akipitsika ny matsika ao anatin'izany hira eto ianao. En communion, nous allons garder les yeux fermés. Aoka mbola hifantoka tsara ao amin'ilay Andriamanitra ivavahanao ianao. Garde ta concentration dans cette communion. Aoka vonina avokoa ianareo mpidira hanao izay hira izay amin'ny fotsika rehetra. Le groupe de louange va nous conduire dans cette communion. Akipehany masonao. Garde les yeux fermés. Sotra Jesosy miaraka aminay eto koa ianao. Merci Jésus, tu es partout. Jesosy alefa somra famin'Andriamanitra izahay. Au nom de Jésus-Christ, tu reçois une grande place maintenant. Lay amin'ny fahasoavan'ireo ny fandresena miezinezy. Tu recevras une victoire importante. Jesosy eto ianao. Jésus, tu es partout.
yeux fermés encore. Mets-toi devant le trône de Dieu en toute confiance. Notre Père céleste, tu nous aimes vraiment de par Jésus-Christ. Tu es à la tête de ce culte. Et tu nous prépares à une grande victoire. Aujourd'hui, tu vas nous rendre victorieux. Et ce mois-ci, tu vas nous rendre victorieux encore. Merci. Merci, notre Père. Garde en tête que Dieu nous aime. Garde en tête que Dieu t'aime d'un grand amour. Et c'est une grande bénédiction d'être venu ici aujourd'hui. Alléluia. 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 Amen. Amen. Prenons place. Nous allons nous préparer à recevoir la parole de Dieu. Et je crois que cette parole te conduira à une grande bénédiction. Et Dieu a prévu de grandes bénédictions de toutes sortes pour toi aujourd'hui. Et parmi ces bénédictions, une grande victoire qui t'est réservée. Et ce mois-ci ne passera pas sans que tu sois victorieux en toutes choses. Que ceux qui croient à cette parole acclament Dieu de tout leur cœur. Nous allons faire une adoration pour nous préparer à recevoir la parole de Dieu.
Le groupe de louanges peut prendre leur place. Mais nous allons suivre ce message de Dieu que nous allons lire. Ouvrez votre Bible dans Juge chapitre 14 verset 6. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Dia latsaka tamin'ny Samsona ny fanan'i Jehova ary la liona tanora dia nosamatsamany ohatra fanasamaka zanakosy nefa tsy nisy na inona teny an-tanany. L'esprit de l'Éternel vint sur Samson et sans rien à la main, il déchira le lion comme s'il s'agissait d'un chevreau. Il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Vakitsika ihany koa ny Asin'ny Apôstôly toko voalohany andininy fahavalo. Nous allons aussi lire Actes chapitre 1 verset 8. Fa azo hery anareo amin'ny latsamy fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jérusalema sy eran-Judée sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ho azavaiko aminareo androany ny aminy fanahy masina sy ny fandresena entiny ho antsika. Nous allons parler aujourd'hui du Saint-Esprit et de la victoire qu'elle nous procure. Averiko indray ho azavaiko aminareo androany ny amin'ny fanahy masina sy ny fandresena entiny ho antsika fiangonana. Je répète encore, je vais vous expliquer concernant le Saint-Esprit et la victoire qu'il procure à l'Église. Zao mantsy araka voalasan'ny Baiboly ny fanahy masina milatsaka sy mameno antsika dia mitondra antsika ho amin'ny fandresena lehibe. Comme il est écrit dans la Bible, le Saint-Esprit qui descend nous remplit et nous conduit dans une grande victoire. Samy mihaino tsara zao afatra ambarako zao ianareo. Écoutez attentivement ce message que je vous annonce. Miteny aminareo moa hoe afatra etiko fa raha tena marina Andriamanitra tompo le afatra fa mpanompo fotsiny aho androany mitondra zany afatra zany. C'est moi qui apporte le message, mais en vérité, c'est le message de Dieu. Je suis seulement son serviteur. Araky nefa namara tamintsika tamin'ity volana ity. Comme nous avons déjà dit ce mois-ci, hitondra fandresena ho antsika Andriamanitra mandritra ny volana Desambra ray manontolo. Dieu va nous donner la victoire pendant tout le mois de décembre. Maro amintsika no handray an'izany amin'ity androandroany ity. Plusieurs d'entre nous recevront cela ce jour. Ary mandra-pifaran'ny taona dia samy mandray fandresena daholo tsika rehetra. Et jusqu'à la fin de l'année, nous allons tous recevoir la victoire. Teny sy tsodrano efa navotsitra mpanompon'Andriamanitra zany ka tsy maintsy tanteraka. C'est une bénédiction que le serviteur de Dieu a déjà relâchée et cela va s'accomplir. Tsy zany mantsy fa efa nampitondra faminanian'Andriamanitra any amin'ny Isaia toko fa 4:120. Parce que Dieu a déjà donné une prophétie dans Ésaïe chapitre 44, verset 26. Efa nilaza Andriamanitra fa ho toavin'Andriamanitra ny teny zay aloky ny vavanay mpanompon'Andriamanitra. Dieu a déjà dit qu'il confirme la parole de son serviteur. Efa teny ihany koa Andriamanitra fa raha hevitra zay nomen'Andriamanitra ny mpanompony ka ambarany amin'ny mpasahina dia ho ataon'Andriamanitra tanteraka. Dieu a déjà dit aussi qu'il accomplit tout ce que ses envoyés prédisent. Zay nydikany Isaia toko fa 4:120 io. C'est la signification d'Ésaïe chapitre 44 verset 26. Loha zany aoka hiandrandra fandresena tokoa isika amin'ity androandroany ity amin'ity volana Desambra ity. C'est pourquoi nous devons tous nous attendre à la victoire aujourd'hui et pendant ce mois de décembre. Ary manana finoana ny andresanao satria Andriamanitra mihitsy no anome fandresena ho anao.
Et la foi que tu seras victorieux parce que c'est vraiment Dieu qui va te donner la victoire. Aveliko ndray hoe manana finoana ny andresy anao. Je répète encore, et la foi que tu seras victorieux. Andriamanitra mantsy a dia matateraka zay etaetatsika raha manam-pinoana isika. Parce que Dieu accomplit ce que nous pensons si nous avons la foi. Zany no antony mahatonga Jesosy Kristy rehefa misy olona tonga eo aminy mangetaeta fahasoavana dia hoy Jesosy manao hoe tongava aminao arak'izay inonao. C'est pour ça que quand quelqu'un s'approche de Jésus et a soif de recevoir une bénédiction, Jésus lui dit qu'il en soit fait selon ta foi. Ka raha manana finoana ny andresy tokoa ianao androany sy amin'ity volana ity. Alors aie la foi d'être victorieux aujourd'hui et pendant ce mois-ci. Dia hoy Jesosy amintsika rehetra tongava aminao arak'izay inonao. Et Jésus nous dit à tous qu'il en soit fait selon ta foi. Andao hiteka mafan'Andriamanitra isika. Acclamons le Seigneur. Andao militeka mafan'Andriamanitra ihany isika. Acclamons plus fort. Eno ihany koa zao teny ambarako aminareo zao. Écoutez attentivement ce que je vous annonce maintenant. Zay efa nataon'Andriamanitra tamin'ny hafa tany aloha tany dia ho ataon'Andriamanitra amintsika taranaka ankehitriny. Ce que Dieu a fait aux autres autrefois, il le fait aussi pour nous actuellement. Ho ataony amin'ity fiangonana zay nitondran'Andriamanitra antsika ity. Il va le faire pour cette église où Dieu nous a conduits. Ary ho ataony amin'ity volana Desambra ity. Il va le faire ce mois de décembre. Mikasy ny fandresena zay nataon'Andriamanitra tamin'ny hafa tany aloha tany dia ho ataony amintsika amin'ity volana Desambra ity. Concernant la victoire qu'il a donnée aux autres auparavant, il va nous le donner aujourd'hui. Ho ataon'Andriamanitra tokoa zany ama-Andriamanitra azy. Il va vraiment le faire parce qu'il est Dieu. Ho ataony izany satria olon'Andriamanitra isika. Il va le faire parce que nous sommes serviteurs de Dieu. Ho ataony izany satria tsy miova Andriamanitra. Il va le faire parce que Dieu ne change pas. Ho ataony izany satria tsy miova ny tenin'Andriamanitra. Il va le faire parce que la parole de Dieu ne change pas. Ry fiangonana rehetra manarika an'izao fotoana izao. Chère Église qui assistait à ce culte, Amafisiko hatrany hatrany fa natao andresy isika amin'ity volana Desambra ity. je confirme encore que nous sommes faits pour être victorieux en ce mois de décembre. Natao andresy isika amin'ity volana Desambra ity. Nous sommes faits pour être victorieux en ce mois de décembre. Teny efa navotsitray zany tsodrany efa nambaranay taminareo zany. Parce que ça nous a déjà été relâché. Mbola veriko ihany le teny fa minanina hoe ho toavin'Andriamanitra ny teny efa navotsitray sy ny tsodrano efa nambaranay. Je répète encore la prophétie que Dieu confirme la parole de son serviteur et les bénédictions qu'il a relâchées. Fa ny condition dia izao mila mandray fanahy masina isika ary ilaina fianonana ny fanahy masina ihany koa. Mais voici la condition, nous devons recevoir le Saint-Esprit et nous devons être remplis du Saint-Esprit. Zany condition zany dia condition'Andriamanitra efa hatramin'ny taloha. Cette condition est la condition de Dieu depuis toujours. Ary condition'Andriamanitra tamin'ny andron'ireo apôstôly. C'est la condition de Dieu depuis le temps des apôtres. Ary mbola condition'Andriamanitra hatramin'izao vaninandro misy antsika izao. Et c'est encore la condition de Dieu actuellement. Raha tiantsika ny andresy mila mandray fanahy masina isika. Si nous voulons la victoire, nous devons recevoir le Saint-Esprit. Na mpiny efa ela be tato anao na voasambatonga eto zao ihany mila mandray fanahy masina isika. Que tu sois déjà un ancien ou que si c'est la première fois que tu es ici, tu dois recevoir le Fa zay rehetra Saint-Esprit. mandray fanahy masina ho avoakan'Andriamanitra mpandresy. Car tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit seront victorieux. Marina nge za teny ambarako aminareo zany. Cette parole est vraie. Indrisany efa fa amavain'ny olona sasany ny fandraisana ny fanahy masina. Malheureusement, certaines personnes sous-estiment le Saint-Esprit. Tena mavain'ny olona sasany ny fandraisana ny fanahy masina. Certaines personnes sous-estiment vraiment le Saint-Esprit. Mionona fotsiny izy hoe efa nandrainy Jesosy. Ils se contentent de recevoir Jésus, Fa amavaniny ny fandraisana ny fanahy masina. mais ils sous-estiment le fait de recevoir le Saint-Esprit. Tena asan'ny diavola nge zany ry havany. C'est vraiment l'œuvre du diable, bien-aimé. Tantarako aminareo fa ny diavola nge mahay tsara ny tenin'Andriamanitra. Je vous raconte que le diable connaît bien la parole de Dieu. Tena fantany mihitsy ny voasoratra ato. Il connaît bien ce qui est écrit dans la Bible. Fantatry ny diavola hoe raha mandray ny fanahy masina ny mpieny kristianina dia ivoaka ho mpandresy izy.
Le diable sait que si les chrétiens reçoivent le Saint-Esprit, ils seront victorieux. no zany atakeny devoly le pen'ny kristianina mba namaivana ny fandraisana ny fanahy masina. Alors le diable incite les chrétiens à sous-estimer le Saint-Esprit. Satria matahotra izy fa raha mandray ny fanahy masina ny fiangonana kristianina dia tsy maintsy mandresy. Parce qu'il a peur que les chrétiens reçoivent le Saint-Esprit et deviennent victorieux. Ka dia tombontsika rehetra amin'ity androandroany ity mba hivavaka sady handray ny fanahy masina. Et nous sommes venus ici aujourd'hui pour prier et recevoir le Saint-Esprit. Ny fanahy masina matsy no fototra mahatonga antsika tsy maintsy mandresy. Parce que le Saint-Esprit est le fondement de notre victoire. Aoko fantatsika tokoa ry havana malala Sachez, bien-aimés, fa na dia olon'Andriamanitra azy isika no Jesosy Kristy que même si nous sommes des serviteurs de Dieu, grâce na à dia efa Jésus, nino sy nandray an Jesosy ary isika même si nous avons déjà reçu Jésus, kanefa tsy mbola nandray ny fanahy masina tsy mbola fen'ny fanahy masina mais que nous n'avons pas encore reçu le Saint-Esprit et que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, dia hitovy amin'ny olona rehetra ihany. nous sommes comme toutes les autres personnes. Ka tsy afaka ny ampandresantsika ny tompoandriamanitra tsy to. Et Dieu ne peut pas nous donner la victoire. No zany manentana antsika rehetra ao mba angetaeta sy anily fantatra andray ny fanahy masina. C'est pourquoi je vous exhorte tous à avoir soif du Saint-Esprit. Marina be nge ny teny natao Jesosy ao amin'ny asa apôstôly toko voalohany dimy fahavalo hoe La parole que Jésus a dit dans Actes chapitre 1, verset 8 est vraie. ahoana ho Jesosy tamin'ireo mpianatra sy ireo apôstôly Qu'est-ce que Jésus a dit aux apôtres et aux disciples? rehefa namory andreo apôstôly sy ireo mpianatra Jesosy dia zao ny teniny. Quand Jésus a réuni les disciples et les apôtres, voici ce qu'il a dit. Za io andeverina ho any amin'ny raiko any an-danitra. Je vais revenir vers mon Père dans le ciel. No zany aza mbola miala eto tanàna aloha ianareo. Mais ne quittez pas encore la ville. Aza mbola miala eto Jerusalema aloha ianareo. Ne quittez pas encore Jérusalem. Jona nanao batisanareo tamin'ny rano. Jean vous a baptisé d'eau. Efa vita batisan'ny rano ianareo. Vous avez été déjà baptisé d'eau. Fa afaka andro vitsivitsy dia ho atao batisa fanahy masina ianareo. Mais dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ho tafiana ny herin'ny fanahy masina ianareo. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Ary rehefa milatsaka aminareo fanahy masina dia azo hery ianareo. Et quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous recevrez une puissance. Andao dia efa kitsika le izy asa apôstôly toko voalohany dimy fahavalo. Nous allons lire Actes chapitre 1, verset 8. Fa azo hery ianareo amin'ny elatsamy fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerusalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Araka io teny io rehefa milatsaka amin'ny fiangonana kristianina ny fanahy masina dia azo hery izy. Selon cette parole, quand le Saint-Esprit descend sur les chrétiens, ils recevront une puissance. Ilay fanahy masina milatsaka amintsika zany dia mahatonga antsika mahazo hery. Tant que le Saint-Esprit qui descend sur nous nous donne une puissance. Io hery io dia hery avy any an-danitra entin'ny fanahy masina zay milatsaka amintsika. Cette puissance est une puissance qui vient du ciel et que le Saint-Esprit nous donne. Ary zany hery entin'ny fanahy masina eo amintsika zany no hitondrantsika ho amin'ny fombiazana sy ho amin'ny fandresana lehibe. Et cette puissance que le Saint-Esprit nous donne nous conduit à la grande victoire. Ry fiangonana rehetra manarika ty fotoana ity. Chère Église qui assistait à ce culte, Mafisiko hatrany hatrany fa rehefa tonga amintsika ny fanahy masina je confirme encore que quand le Saint-Esprit descend sur nous ary milatsaka amintsika ny fanahy masina et quand il survient sur nous, dia miaraka amin'izay misy herin'Andriamanitra mitoetra ato anatsika. il y a une puissance de Dieu qui demeure en nous. Dia ho lasa olona miavaka isika eto ambony tany ity. Et nous allons nous distinguer sur cette terre. Samy kristianina ihany fa zay manana ny fanahy masina no manana ny herin'Andriamanitra. Il y a beaucoup de chrétiens, mais ceux qui ont le Saint-Esprit ont la puissance de Dieu. Ho lasa vavolombelony ny fisian'Andriamanitra ihany koa tsika rehefa milatsaka amintsika fanahy masina. Nous deviendrons témoins de Dieu lorsque le Saint-Esprit descend sur nous également. Eo amin'izay olona ilatsamy fanahy masina ny herin'Andriamanitra mahatonga antsika lasa vavolombelony ny fisian'Andriamanitra.
Quand le Saint-Esprit descend sur nous, nous devenons témoins de la présence de Dieu. lasa vavolombelony fisiny jesosy ihany keo sika rehefa ato amintsika le hery ety mifanay masina. Nous devenons aussi témoins de la présence de Jésus quand le Saint-Esprit demeure en nous. Ary amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika dia lasa olona mahomby amin'ny asan'Andriamanitra zay ataontsika isika. Et en tant que serviteurs de Dieu, nous avons du succès dans l'œuvre de Dieu que nous faisons. Ary tsy vitany hoe lasa mahomby amin'ny asan'Andriamanitra ataontsika isika fa lasa mahomby amin'ny lafin-javatra rehetra mihitsy. Nous n'avons pas seulement le succès dans l'œuvre de Dieu, mais également le succès dans tous les domaines de la vie. Rehefa ataonantsika ihany koa ny hery satria latsaka tamintsika mifanay masina dia izao. Quand la puissance du Saint-Esprit descend aussi en nous, rehefa milatsaka amintsika mifanay masina dia mitondra hery etsika mandresy ny olana sy ny ady atrentsika. quand le Saint-Esprit descend en nous, il nous donne la puissance pour vaincre les batailles que nous affrontons. Ary lasa olona mandresy devoly isika. Nous devenons quelqu'un qui a la victoire sur le diable. Ry havana malala manaraka ty fotoana ity. Bien-aimés qui assistez à ce culte, Te hitondra antsika ho fandresen'Andriamanitra amin'izao volana Desambra izao. Dieu veut nous conduire dans la victoire en ce mois de décembre. Noho izany mila mandray mifanay masina ianao ahafahan'ny mifanay masina mametraka hery ao anatinao. Alors tu dois recevoir le Saint-Esprit pour qu'il puisse déposer une puissance en toi. Ka hoy aho hoe tsy maniry sy manketaeta hoentin'Andriamanitra ho amin'izany fandresena zany ve ianao? Et je te demande, est-ce que tu n'as pas soif que Dieu te conduise dans cette victoire? Dinio ange tantaran'i Jesosy Kristy Regarde bien l'histoire de Jésus-Christ. ao amin'ny toko fa efatra andininy fa efatra ambin'ny folo ao. Dans Luc chapitre 4, verset 14, Tantaran'ny Baiboly la Bible raconte fa no le hery nety mifanay masa tao amin'i Jesosy dia ny ely tao Galilée sy manodidina nilazan'i Jesosy. que grâce à la puissance du Saint-Esprit, la renommée de Jésus s'est répandue sur la Galilée et aux alentours. Nanomboka tamin'ny fotoana natokavan'i Jesosy ty ambony tany Depuis que Jésus est arrivé sur terre, dia voalasan'ny Baiboly fa efa mpamonjy Jesosy. la Bible dit que Jésus était déjà le Sauveur. Voalasan'ny Baiboly fa efa zanak'Andriamanitra Jesosy. La Bible dit que Jésus est déjà le Fils de Dieu. Kanefa nandritry ny telopolo taona niaina teto ambony tany Et pourtant, pendant ces 30 années de vie sur terre, dia tsy fantatry olona loatra hoe iza moa ity Jesosy ity. personne ne savait vraiment qui était Jésus. Fa rehefa niroso tamin'ny fanaovana batisan'ny rano izy Mais quand il a été baptisé d'eau, taorianan'izay dia nilatsaka tamin'ny fanay masina il a reçu le Saint-Esprit. tahaka ny voromalala no endrika sehon'ny fanay masina nilatsaka taminy. Le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'un colombe. Ary zany fanay masina latsaka tamin'i Jesosy zany no nametraka hery tao anatiny. Et c'est ce Saint-Esprit qui est descendu en Jésus qui lui a donné la puissance. Zany matoka amin'ny Baiboly liko toko fa efatra andiny fa efatra ambin'ny folo nilaza fa ny ely tao Galilée nilazany Jesosy Kristy. C'est pour ça que la Bible dit dans Luc chapitre 4 verset 14 que la renommée de Jésus s'est répandue en Galilée. Andoka efa kitsika liko toko fa efatra andiny fa efatra ambin'ny folo. Nous allons lire Luc chapitre 4 verset 14. Ary Jesosy niverina tamin'ny hery ny fanay masina. Ary Jesosy niverina tamin'ny hery ny fanay masina. Jésus est revenu avec la puissance de l'Esprit. Vokany dia ny ely tao Galilée sy ny manodidina ny lazan'i Jesosy. La conséquence, sa réputation gagna toute la région et la Galilée. Le hery nety mifanay masina zany no natoka ny lazan'i Jesosy ny ely tao Galilée sy ny manodidina. C'est donc la puissance du Saint-Esprit qui a fait que Jésus a eu toute une renommée dans la Galilée et aux alentours. Noho izany mila ny herin'Andriamanitra io isika rehetra. Alors nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Noho izany manentana antsika rehetra aho mba handray ny fanay masina ary ho fianoana ny fanay masina. Alors je vous exhorte tous à recevoir le Saint-Esprit et à être remplis du Saint-Esprit. Manentana antsika rehetra aho mba handray ny fanay masina ary ho fianoana ny fanay masina. Je vous exhorte tous à recevoir le Saint-Esprit et à être remplis du Saint-Esprit. Fa rehefa milatsaka amintsika fanay masina dia mihetraka herin'Andriamanitra ao anatinao izy. Parce que quand le Saint-Esprit descend,
il apporte la puissance de Dieu en toi. Averiko indray ametraka herin'Andriamanitra ao anatinao ny fanahy masina. Je répète encore, le Saint-Esprit mettra la puissance de Dieu en toi. Ka dia atoeriny devoly zay manengelina ny sainao mba tsy handray ny fanahy masina androany. Résiste au diable pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Anome ohatra aminareo angy aho dia hazava aminareo zay ho afatra entiko izao. Je vais vous donner un exemple et ce message sera clair pour vous. Mikasiny amin'ny Samsona. Concernant Samson, Andao vakitsika ny mpitsara toko faefatra ambin'ny folo andininy faheniny. nous allons lire Juge chapitre 14 verset 6. Toy izao ny voasoratra. Voici ce qui est écrit. Dia nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehova. Dia nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehova. Ary laliona tanora dia nosamatsamany ohatra fanasamaka zanakosa nefa tsy nisy na inona tena tanany afa-tsy ary tsy nambarana tamin'ny rainy na tamin'ny reniny zay efa nataony. L'esprit de l'Éternel vint sur Samson et sans rien à la main, il déchira le lion comme s'il s'agissait d'un chevreau. Il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Tena zava-magaga nge nitranga tamin'ny andron'ny Samsony. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé au temps de Samson. Toy izao ny fandehany tantara tamin'izany fotoana izany. Voici ce qui s'est passé en ce temps-là. Niala tao amin'ny tanàna nisy azy Samsona sy ny ray aman-dreniny. Samson et ses parents ont quitté la ville où ils étaient. Fandeha ho any amin'ny tanàna anankiray zareo mba angatabady. Ils sont partis vers un autre endroit. Ro ray aman-dreniny Samsona lasa mialoha. Les parents de Samson ont quitté avant lui. Fa Samsona kosa nandeha tato afara. Mais Samson est venu après eux. Dia araka voalaza baiboly namakivaky ny tanimboalopoka Samsona tamin'izany fotoana izany. Et la Bible dit que pendant que Samson était en chemin en ce temps-là, Ka tsy napoziny fa nifanena tamin'ny liona mbola tanora izy. il a rencontré un lion en chemin. Zany liona tanora zany dia manambara fa mbola tena anatin'ny heriny sy ny tanjana. Ce lion signifie qu'il était encore dans toute sa force et sa puissance. Rehefa fanena tamin'ny liona tanora io Samsona, Quand Samson a rencontré ce jeune lion, dia inona ny zavatra nitranga? qu'est-ce qui s'est passé? Raha vo andeha hitsakana le liona amelana Samsona, Quand le lion s'est levé pour l'attaquer, avy hatrany dia nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanan'Andriamanitra. tout de suite le Saint-Esprit est descendu sur Samson. Ary zany fanan'Andriamanitra zany nitondra hery tao amin'ny Samsona. Et l'Esprit de Dieu a apporté une puissance dans Samson. Dia hoy ny baiboly hoe niraisany Samsona le liona tanora dia nisamatsamany tahaka ny fanasamaka zanakosy. Et la Bible dit que Samson s'est emparé du jeune lion et il l'a déchiré comme s'il s'agissait d'un chevreau. Amin'ny maha olombelona ny olombelona impossible zany hoe olombelona maresy liona. En tant qu'être humain, c'est impossible qu'un être humain puisse triompher d'un lion. Liona ndraika biby maventy be. Le lion est un animal qui est très grand. Mahatratra any amin'ny 250 kg na 300 kg any ny lanjana. Il peut peser jusqu'à 250 à 300 kilos. Kanefa dia araka volaza baiboly maty ny Samsona le liona. Et pourtant, la Bible dit que Samson a tué le lion. Tsy hoe no Samsona be sandrina be tratra. Ce n'est pas que Samson était vraiment très fort, Fa n'olona herin'Andriamanitra ny toetra tao aminy. mais c'était grâce à la puissance de Dieu qui était en lui. Ny herin'Andriamanitra ihany no maresy liona. C'est seulement la puissance de Dieu qui peut vaincre un lion. Ka izay toerany herin'Andriamanitra dia tsy maintsy mandresy liona. Et là où la puissance de Dieu demeure, cette personne doit vaincre le lion. Zay toerany herin'Andriamanitra dia tsy maintsy mandresy na inona zava-misy eto ambony tany ity. Là où la puissance de Dieu demeure, cette personne peut vaincre toute chose sur terre. Ka ny fanahy masina zay milatsaka amintsika no fototra matoka ny herin'Andriamanitra mampandresy atsika. Et c'est le Saint-Esprit qui descend sur nous qui est le fondement de la victoire en nous. Ka dia hoy aho hoe manana etaeta sy faniriana fatratra amin'ny androandroany ity andray ny fanahy masina dia hitoetra aminao ny herin'Andriamanitra mampandresy anao. C'est pourquoi je t'exhorte aujourd'hui à avoir la soif d'être rempli du Saint-Esprit et la puissance de Dieu sera en toi. Tena hoampon'Andriamanitra ke tompoko ny hamoaka antsika ho mpandresy amin'ity volana Desambra ity e. C'est vraiment la volonté de Dieu que tu sois victorieux en ce mois de décembre. Tian'Andriamanitra ho amarinina nge reny teny efa navotsitray na reny tsodrano efa nambarana ireny e. Dieu veut vraiment accomplir toutes ces paroles que nous avons déjà relâchées.
no zany mivavay ianao mba andray ny fanahy masina androany. Alors prie pour recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Fa zay mandray ny fanahy masina miaraka amin'izay hitoetra ho amin'ny herin'Andriamanitra ka ho mpandresy izy. Car ceux qui reçoivent le Saint-Esprit reçoivent la puissance de Dieu et ils seront victorieux. Anome ohatra anankiray aminareo ihany koa ao. Je vais vous donner un autre exemple. Mikasy any amin'ny Saoly sy Davida. Concernant Saül et David, Samy olon'Andriamanitra na i Saoly na Davida. ce sont tous les deux des serviteurs de Dieu, que ce soit Saül ou David. Fa saingy tsy mitovy ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'izy roa lareo. Mais Dieu n'a pas fait la même chose envers ces deux hommes. Samy olon'Andriamanitra isika rehetra toka eto. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu, nous tous qui sommes ici. Fa zavatra mety hitranga dia izao. Mais voici ce qui pourra se passer. Tsy mitovy ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny anankiray sy amin'ny anankiray. Ce que Dieu va faire pour une personne ne sera pas la même chose que ce qu'il va faire pour une autre personne. Samy nanatrika olana sy ady na i Saoly na Davida. David et Saül ont tous les deux rencontré des combats. Olana sy ady mitovy no natrehan'izy roa lareo. Ce sont des combats similaires qu'ils ont affrontés. Goliata no favalin'izy roa lahy ny ombonana. Goliath était l'adversaire de ces deux en Fa commun. saingy tsy mitovy ny fiafaran'ny fiainan'ny Davida sy Saoly. Mais la fin de David et de Saül n'était pas la même chose. Mazava aminareo ve ry havana malala zany afatra avy any an-tany ambarako aminareo zany. Est-ce que ce message qui vient du ciel est clair pour vous, bien-aimés? Tsy mitovy ny fiafaran'ny Saoly sy Davida. La fin de Saül et de David n'est pas pareille. Hoy ny Baiboly Saoly resy. La Bible dit que Saül était vaincu, Fa Davida nandresy. mais David était victorieux. Saoly resy. Saül était vaincu, Fa Davida nandresy. mais David était victorieux. Inona no antony? Quelle est la raison? Satria ny anankiray nandray le anankiray resy efa nielan'ny fanahy masina dia tsy misy herin'Andriamanitra ho aminy. Parce que celui qui était vaincu, le Saint-Esprit s'est retiré de lui et il n'avait plus la puissance de Dieu. Fa le anankiray nandresy nandray ny fanahy masina dia nitoetra tao aminy ny herin'Andriamanitra. Mais l'autre qui était victorieux a reçu l'Esprit de Dieu et la puissance de Dieu était en lui. Andoke ho vakintsika ny voalaza amin'ny Baiboly mikasy any amin'izy roa lahy. Nous allons lire ce que la Bible dit concernant ces deux hommes, Mikasy any amin'ny Saoly sy Davida. concernant Saül et David. Samuel voaloha toko fahaenina ambin'ny folo, andininy fahatelo ambin'ny folo sy fahaefatra ambin'ny folo. 1 Samuel chapitre 16 versets 13 à 14. Vakina amin'ny anarana Jesosy ilay teny. Nous allons lire au nom de Jésus. Ary Samuel nandray ny tandroka fendilo ilo ka nanositra azy teo amin'ny ralahany ary ny fanahy Jehova dia nilatsaka tamin'ny Davida hatramin'iny andro iny dia nitsanga Samuela ka nakany Rama. 1 Samuel chapitre 16 verset 13. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Samuel se leva et partit à Rama. Andiny fahaefatra ambin'ny folo. Verset 14. Fa ny fanahy Jehova efa niala tamin'ny Saoly ary nisy fanahy ratsy avy tamin'ny Jehova nampatahotra azy. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Eo amin'ny dimy fahaefatra ambin'ny folo. Au verset 14. Efa niala tamin'ny Saoly ny fanan'Andriamanitra tamin'izany. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Tsy nipetraka tao amin'ny Saoly intsony ny fanahy masin'Andriamanitra. Le Saint-Esprit de Dieu n'est plus revenu dans Saül. Vokatry zany niala tao aminy le hery mahatonga azy vavolombelon'ny fisian'Andriamanitra. La conséquence, la puissance de Dieu s'est retirée de lui. Il ne pouvait plus être témoin de Dieu. Tsy afaka mitoetra ao amin'ny olona nialan'ny fanahy masina ny herin'Andriamanitra mahagaga. La puissance extraordinaire de Dieu ne peut pas demeurer sur quelqu'un où il n'y a plus de Saint-Esprit. Noho zany tsy afaka niampandresan'ny Saoly mihitsy Andriamanitra tsy toa. Alors le Dieu Tout-Puissant ne pouvait pas rendre Saül victorieux. Ny antony akoa satria tafiditra tao amin'ny Saoly ny fanahy matahotra. La seconde raison, c'est que l'esprit de peur est entré dans Saül. Jereo tsara ke ny zava-nisy rehefa niala tamin'ny Saoly ny fanan'Andriamanitra
Regarde bien ce qui s'est passé quand l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül. Samuel voalohany toko fafito ambin'ny folo andininy fafolo sy faraky ambin'ny folo 1 Samuel chapitre 17 verset 10. aroa ilay Filistiny zao efa neky miaramilan'ny Israely androany amoa lehilahy ray aho hiady amiko ary raha reny Saoly sy ny Israely rehetra zany tenin'ilay Filistiny zany dia nivady po izy karaky tahotra loatra. Le Philistin dit encore, je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Tena nampalahelo mihitsy ny fiafaran'ny Saoly olon'Andriamanitra La fin de Saül, qui était serviteur de Dieu, est vraiment malheureuse. satria ny fiafarany dia raiky tahotra raha vao nifarehitra tamin'ny Goliata fa valo. Parce qu'à la fin, il était vraiment effrayé devant Goliath, son adversaire. Raiky tahotra satria tsy taho amin'ny intsony ny hery no le fare masina efa niala taminy. Il était effrayé parce que la puissance n'était plus en lui à cause du Saint-Esprit. qui Ary s'est raha pamaky retiré. baiboly isika dia mahita fa niafara tamin'ny famonoana tena i Saoly. Et si nous lisons la Bible, nous voyons qu'à la fin, Saül s'est suicidé. Ao amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo kosa Au verset 13, tahorinany fanosorana diloilo any Davida après l'onction de David, dia nilatsaka tamin'ny Davida ny fanan'Andriamanitra. l'Esprit de Dieu est descendu sur David. Dia vokatry zany La conséquence, dia nitoetra tao amin'ny Davida ny finoana fa tsy maintsy mandresy izy. David a fait la foi qu'il devait être victorieux. Tena faly be mihitsy Andriamanitra nahita amin'ny Davida nanam-pinoana Dieu était vraiment content de voir David qui a fait la foi. satria ilain'Andriamanitra ihany koa ny olon'Andriamanitra rehetra anam-pinoana. Parce que Dieu a aussi besoin que ses serviteurs aient la foi. Fa zay rehetra manam-pinoana dia omban'Andriamanitra amin'ny asa lehibe izy. Parce que ceux qui ont la foi, Dieu est avec eux pour de grandes œuvres. Zany no ato matoka Jesosy Kristy ny teny mandrakariva hoe tokava aminao arak'izay inonao. C'est pour ça que Jésus-Christ a toujours dit qu'il en soit fait selon ta foi. Rehefa milatsaka amintsika matsy ny fanahy masina Quand le Saint-Esprit descend sur nous, dia mametraka hery ato anatsika izy il met une puissance en nous ary ny hery iny mitondra finoana ny andresy. et cette puissance nous donne la foi pour être victorieux. Eno tsara nge ny fomba fitenin'i Davida tamin'izany andro zany Écoutez bien ce que David a dit en ce temps-là, satria efa latsaka tamin'ny fanahy masina parce que le Saint-Esprit est descendu sur lui. dia nipetraka tao aminy hery matoka azy manam-pinoana. La puissance qui lui a donné la foi est entrée en lui. Samuel voalohany toko fafito ambin'ny folo andiny faenina amby roapolo 1 Samuel chapitre 17 verset 26. arao tsara ny voasoratra. Suivez bien ce qui est écrit. Aroa Davida tamin'ny olona teo anilany ahoana sy ahoana nge no atao amin'izay lehilahy mahafaty io Filistina io ka mahafatondromaso ny Israely. Fa zinona moa io Filistina tsy mifora io no dia iaika miara-milan'Andriamanitra velona. David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Ny maso Davida dia nahita hoe Goliata dia olona vaventy be sady lava be. Les yeux de David voyaient que Goliath était un géant et qu'il était de très grande taille. Davida nahita fa olona manana fitaovam-piadiana ary fomba Goliata. David avait vu que Goliath avait des armes. Kanefa na dia zany ary tao amin'ny Davida ny finoana fa tsy maintsy mandresy izy. Et malgré cela, David avait la foi qu'il devait être victorieux. Satria nahoana? Pourquoi? Satria nametraka hery mitondra finoana tao anatin'ny Davida ny fanahy masina latsaka teo aminy. Parce que le Saint-Esprit qui est descendu sur lui a donné la foi pour avoir la victoire. Raha mandray ny fanahy masina isika dia hitoetra amintsika ilay herin'Andriamanitra mahatonga antsika manam-pinoana. Quand nous recevons le Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui nous donne la foi demeure en nous. Ka na inona zava-misy eto ambony tany ety amin'izao vaninandro zao dia hitoetra aminao ilay hery mahatonga anao manam-pinoana. Et quelles que soient les circonstances qui se passent sur cette terre actuellement, tu auras la foi pour avoir la victoire. Hitoetra ao aminao ilay hery manam-pinoana ny andresy. Tu auras la puissance qui te donne la foi pour être victorieux. Ho amarin'Andriamanitra aminao ireo teny sy ireo tsodrano efa navotsitray mpanompon'Andriamanitra ho anareo.
Dieu va confirmer dans ta vie toutes les paroles et les bénédictions que le serviteur de Dieu a relâchées sur vous. Amafisiko amin'ity androandroany ity fa amin'ity androandroany ity amin'izao vola desambra izao andresy ny olon'Andriamanitra rehetra ato. Je confirme encore qu'aujourd'hui, tous les serviteurs de Dieu ici recevront la victoire. Andresy ianao e. Tu vas recevoir la victoire. Ninina olana sy ady atianao andresy ianao. Quels que soient les défis et les difficultés que tu Ninina takina traverses, devoly andresy ianao. quelles que soient les attaques du diable, tu seras victorieux. Fa ny condition resy ny fanahy masina mba afahany mametraka hery matokanao manam-pinoana. Mais la condition, reçois le Saint-Esprit pour qu'il te donne la puissance pour que tu aies la foi. Mbola vakitsika ihany Samuela voalohany toko fa 7 andiny fa 5 ka hatramin'ny andiny fa 7. Nous allons encore lire 1 Samuel chapitre 17 versets 45 à 47. Ary tsara ny voasoratra. Suivez bien ce qui est écrit. Fa ho kosa Davida tamin'ilay Filistina, ianao manatona amin'ny sabatra sy ny lefina ary lefim-pohy. Fa zaho kosa manatona anao amin'ny anara Jehovah tompony maro, Andriamanitra miaramila ny Israely zay efa nioeky anao. Anio no alora Jehovah anao amin'ny tanako ary amelanao aho ka napaka lohanao dia omeko voromanidina sy bibidy ny faty miaramila Filistina anio. Mo fantatry ny tany rehetra fa manana Andriamanitra tokoa ny Israely. Ary fantatry figonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefina no amin'izay Jehovah fa Jehovah niady ary hanolotra anareo hoe ho antanana izy. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Sarotry amin'ny olona nge ny miteny toy zany manoloana ny fahavalo goavana be. C'est vraiment difficile pour les gens de prononcer de telles paroles devant de grands adversaires. Tena sarotry amin'ny olona miteny zavatra toy zany. C'est vraiment difficile de prononcer de telles paroles. Fa rehefa aminao ny herin'Andriamanitra mitondra finoana dia sainao ny miteny zany manoloana ny fahavalo. Mais quand la puissance de Dieu qui donne la foi est en lui, il a osé dire cela devant ses adversaires. Zina moa i Filistina tsy mifora io no dia iaika miaramilan'Andriamanitra velona. Qui est ce Philistin incirconcis pour menacer l'armée du Dieu vivant? Fa izy moa no ry Goliata no masahy ady amiko Davida. Mais qui est ce Goliath pour qu'il ose combattre contre moi, a dit David. Ianao Goliata manatonay amin'ny alala sabatra sy ny lefina ary lefim-pohy. Toi, Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Fa izaho kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra n'Israely. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers. Anio no aloran'i Jehovah anao eo an-tanako. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Lay Andriamanitra vavahako mihitsy no handray an-tanana anao dia atolotra ho resony laoko ianao. C'est vraiment le Dieu que je sers qui va te livrer devant moi. Dia ho tapako ny lohanao ry Goliata. Et je te couperai la tête, Goliath. Ary omeko voromanidina fatinao sy ny Filistina rehetra ry Goliata. Et je donnerai ton cadavre et le cadavre des Philistins aux oiseaux du ciel. Tatak'izany ny fiainan'ny olona nandray ny herin'Andriamanitra sy ny finoana. Voilà la vie des personnes qui ont reçu la foi et l'Esprit de Dieu. Engane ka ho tak'izany avokoa sika rehetra manaraka zao fotoam-pivavahana izao. Que nous puissions tous être comme cela, nous tous qui assistons à ce culte. Ilatsaka amintsika ny fanahy masin'Andriamanitra. Le Saint-Esprit de Dieu va descendre sur nous. Ny tsirairay avy amintsika androany andatsan'Andriamanitra amin'ny fanahy masina. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va descendre sur nous. Ka ho lasa olona manana herin'Andriamanitra ianao. Et tu auras la puissance de Dieu. Herin'Andriamanitra matoka finoana ny andresy. La puissance de Dieu qui te donne la foi Ary mbola victorieuse. miteny amin'ny anara Jesosy aho ho mpandresana ianao. Et je déclare au nom de Jésus, tu es victorieux. Amen. Amen. Dia mbola mafisiko hatrany hatrany ihany. Et je confirme encore, Samy mpanompoana samy olon'Andriamanitra Saul sy Davida. ils étaient tous des serviteurs de Dieu, Saül et David. Kanefa samy hafa ny fiafaran'ny fiainan'izy roa lahy.
Mais la fin de leur vie était différente. Saoly resy teo alohan'ny fahavalony Saül était vaincu devant l'adversaire. satria efa niala tao aminy ny fanahy masina ary niala niaraka tamin'izay ihany koa le herin'Andriamanitra mahatonga azy vavolombelony fisian'Andriamanitra. Parce que le Saint-Esprit s'est déjà retiré de lui et de la même façon la puissance de Dieu qui le rendait être un témoin de Dieu. Davida kosa nandresy Quant à David, il a vaincu. satria efa nilatsaka taminy ny fanan'Andriamanitra ka nametraka fandresena nametraka hery tao anatiny. Parce que l'Esprit de Dieu était descendu sur lui et a mis la puissance de Dieu en lui. Enganeka samy feno fanahy masina avokoa sy arehetra tonga eto. Que nous puissions tous être remplis du Saint-Esprit, nous tous qui sommes ici. Dia anana an'ilay herin'Andriamanitra mahatonga antsika manam-pinoana ny andresy. Et nous allons recevoir la puissance de Dieu qui nous donne la foi victorieuse. Dia ho lasa mpandresy avokoa isika rehetra amin'ity volana desambra ity. Et nous serons tous victorieux en ce mois de décembre. Tsy diso mihitsy ny teny nataon'i Jesosy tamin'ireo apôstôly sy ireo mpianatra. La parole de Jésus aux disciples et aux apôtres était la vérité. Tian'Andriamanitra ho voatafy hery matsy reto apôstôly reto. Dieu voulait que les apôtres soient revêtus de puissance Mba hatonga azy ireo aomby amin'ny asan'Andriamanitra. pour qu'ils réussissent dans l'œuvre de Dieu. Mba hatonga azy ireo tena mahomby be amin'ny asan'Andriamanitra. Pour qu'ils réussissent vraiment dans l'œuvre de Dieu. Ary mba hatonga azy ireo hivoaka mpandresy manoloana ny olona sy ny ady misy eto ambony tany ity. Et pour qu'ils soient victorieux devant les défis et les difficultés de la terre. Izao matsy nanomboka tamin'ny andron'ireo apôstôly ka mandraka ankehitriny dia misy ny olona sy ny ady eto ambony tany ity. Parce que depuis le temps des apôtres jusqu'à aujourd'hui, il y a Et- toujours des épreuves sur cette terre. Efa teny zany Paoly apôstôly. L'apôtre Paul a déjà dit cela, Indrindra fa amin'izao vaninandro misy antsika izao. surtout actuellement. Hoy Paoly apôstôly hoe aoka fantatrareo fa ny aparany ihany dia isy andro mahory. L'apôtre Paul a dit que sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ao amin'ny Timoty faharoa fahatelo dia voalohany no misy an'izay teny zay. C'est en 2 Timothée qu'il y a cette parole. Isy andro mahory, Il y aura des temps difficiles. isy andro mitondra fahasairanana. Il y aura des temps remplis de difficultés. Fa rehefa eo amin'ny olon'Andriamanitra ny hery dia tsy maintsy mandresy izy. Mais quand tu as la puissance de Dieu, tu seras victorieux. Tian'Andriamanitra ho mpandresy ny apôstôly sy ny mpianatra rehetra. Dieu voulait que les disciples et les apôtres soient victorieux. Zany natonga Jesosy ny teny hoe asa mbola miala eto Jerosalema, asa mbola miala eto tanàna, fandray ny fanahy masina ianareo mba azo hery. C'est pour ça que Jésus a dit, ne quittez pas encore la ville, ne quittez pas encore Jérusalem, mais attendez le Saint-Esprit pour recevoir la puissance. Ry fiangonana rehetra manatrika zao fotoana izao, Chère Église qui assistait à ce culte, mila mandray ny fanahy masina isika. nous devons recevoir le Saint-Esprit. Androany dia androany raiso ny fanahy masina Aujourd'hui même, reçois le Saint-Esprit mba ahafahan'Andriamanitra mametraka hery ao anatinao. pour que Dieu puisse déposer sa puissance en toi. Amin'izay azo adoka fanisabata amin'ny olona amintsika hivoaka mpandresy amin'ity volana ity. Comme ça, c'est assuré que nous serons victorieux ce mois-ci. Andao hitaka mahafan'Andriamanitra isika. Acclamons le Seigneur. Tsy diso tahaka izany ihany koa ny teny sy tsodrano efa navotsitray mpanompon'Andriamanitra. Les paroles et les bénédictions que nous, serviteurs de Dieu, avons relâchées n'étaient pas faux. Mbola patsahivoka antsika ihany ny teny sy ny tsodrano navotsitray mpanompon'Andriamanitra tamin'iny volana lasa iny. Je vous répète et je vous rappelle encore la bénédiction que nous avons relâchée le mois dernier. Isika nitoroteny ireo mpanompon'Andriamanitra tamin'ny volana novambra lasa iny À chaque fois qu'il a fait des prédications au mois de novembre, dia namotsitra teny sy tsodrano ny tsiraray avy tamin'izy ireo. il a fait des paroles et des bénédictions qui étaient relâchées par les serviteurs de Dieu. Ary na dia ny tenako azy nandritry ny volana novambra iny dia namotsitra teny namotsitra tsodrano ho anareo. Et moi-même, pendant ce mois de novembre, j'ai relâché des paroles et des bénédictions pour vous. Anisan'ny teny sy tsodrano navotsitray dia hoe hivoaka mpandresy isika amin'ity volana desambra ity. Parmi les paroles et les bénédictions que j'ai relâchées, c'est que nous serons victorieux en ce mois de décembre. Ho ahy manokana teo mpipetrana teo raha nahita an'ireo mpanompon'Andriamanitra sy nandre ny toroteny nataony. Personnellement, quand j'étais assis et que j'ai vu les serviteurs de Dieu qui ont prêché, Dia tena tao anatin'ny hafaliana be mihitsy aho tamin'izany. j'étais dans une très grande joie.
tena tsy mila tsy apetraka teo ambony seza teo a J'étais assis sur ma chaise satria tena resy lahatra hoe teny avy amin'Andriamanitra no nambaran'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. J'étais vraiment convaincue que les paroles que ces serviteurs de Dieu ont dit venaient de Dieu. Anisan'ny teny nafototra mpanompon'Andriamanitra ireo dia hoe hivoaka mpandresy isika mandritra ny volana Décembre. Parmi les paroles relâchées par ces serviteurs de Dieu, ils ont dit que nous serons victorieux en ce mois de décembre. Atao anatiko ny finoana fa tena ho tantaran'Andriamanitra izany amin'ity volana diavintsika ity. J'ai la foi que Dieu va vraiment réaliser cela en ce mois-ci. Amafisiko androany zany fa nisambata amin'ny olona amintsika ho ataon'Andriamanitra mpandresy. Je confirme encore aujourd'hui que Dieu va rendre victorieux chacun de nous. Ho ataon'Andriamanitra mpandresy ianao. Dieu va te rendre victorieux. Fa ny condition lehibe raisy androany ny fanahy masina. Mais la grande condition, reçoit aujourd'hui le Saint-Esprit. Dia miatrika hery eo anatinao Andriamanitra. Dieu va te donner la puissance. Ianao ve tsy mba resy lahatra raha mandikitra ny tantaran'i Jesosy? Est-ce que tu n'es pas convaincu quand tu regardes l'histoire de Jésus? Averiko indray le tantaran'i Jesosy. Je répète encore l'histoire de Jésus. Nandritry ny 30 taona ny niaina teto ambony tany. Pendant 30 ans qu'il était sur terre, Tsy mbola nandritry ny 30 taona teto ambony tany dia tsy niely mihitsy nilazan'i Jesosy. pendant ces 30 premières années, il n'avait pas du tout de renommée. Tsy fantatry ny olona ny mampamonjy an'i Jesosy. Personne ne savait qu'il était le Sauveur. Tsy fantatry ny olona ny mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy. Personne ne savait qu'il était le Fils de Dieu. Fa taoriana ny batisan'ny rano nasitrika. Mais après le baptême d'eau par immersion, Taoriana ny nilatsan'ny fanahy masina teo aminy. après que le Saint-Esprit soit descendu sur lui, Zay voalaza Baiboly hoe feno fanahy masina izy. c'est là que la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit Ary tao aminy ny herin'Andriamanitra. et que la puissance de Dieu était en lui. Ka rehefa tonga tany Galilée izy dia niely tao Galilée sy manodidina nilazany. Et quand il est arrivé en Galilée, sa renommée se répandit. Andoka averitsika En Galilée, vakina aux liko alentours. toko faefatra dia faefatra ambin'ny folo. Nous allons relire Luc chapitre 4, verset 14. Ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahy nakany Galilée dia niely tamin'izany tany zany tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazany. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Siaina tak'izany tian'Andriamanitra hitondràna antsika amin'ity volana Décembre ity. Dieu veut nous conduire de la même façon en ce mois de décembre. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao. Nous allons prier maintenant. Hivavaka isika dia handray ny fanahy masina. Nous allons prier et recevoir le Saint-Esprit. Tena asehoany ny etaetanao sy ny fanirianao handray ny fanahy masina. Montre vraiment ta soif et ton désir de recevoir le Saint-Esprit. Asehoany ny etaetanao sy ny fanirianao handray ny fanahy masina. Montre ta soif de recevoir le Saint-Esprit. Satria izay ny lala tokana mba hahafahan'ny herin'Andriamanitra mitoetra ao anatinao. Parce que c'est le seul chemin pour que la puissance de Dieu puisse demeurer en toi. Dia hivoaka mpandresy daholo isika rehetra tonga eto. Et nous allons tous être victorieux, nous tous qui sommes ici. Amarana taona ho mba hampandreseny. Nous allons terminer cette année avec la Ary victoire. andray ny taona vaovao 2024 miaraka fandreseny. Et nous allons accueillir l'année 2025 dans la victoire. Amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka amintsika daholo Au zany. nom de Jésus, cela va se réaliser pour nous. Apetrao amin'ny fonao tananao dia andao hivavaka daholo tsika rehetra. Mets ta main sur le cœur et nous allons prier. Sokafo ny vavanao. Ouvre ta bouche. Na dia ianareo izay vaovao tonga eto azy Même vous qui êtes ici pour la première fois, dia sokafo ny vavanao. ouvrez votre bouche. Manao vavavaka torapo ianao. Fais une prière de tout ton cœur. Tena mivavava amin'ny fonao rehetra. Prie vraiment de tout ton cœur. Raisy ny fanahy masina. Reçois le Saint-Esprit. Fa rehefa mandray ianao dia hitoetra ao anatinao ny herin'Andriamanitra. Quand tu reçois le Saint-Esprit, la puissance de Dieu demeure en toi. Andao azy hivavaka daholo tsika rehetra. Nous allons tous prier maintenant. Samy mivavaka izy. Nous allons tous prier. Sokafo ny vavanao. Ouvre ta bouche. Tsy hoe mibitsibitsika ianao fa tiako ianao ampiseho le tena etaeta mirehetra ao anatinao. Je ne te demande pas de murmurer, mais je voudrais que tu montres vraiment la soif qui est en toi. Efa vonin'Andriamanitra miandatika ny fanahy masina ho an'izay mangetaeta. Dieu est déjà prêt pour envoyer le Saint-Esprit à ceux qui ont soif. Sokafo ny vavanao ry havana. Ouvre ta bouche, bien-aimé. Samy mivavaka amin'ny fony rehetra izy. Priez de tout votre cœur. Samy mivavaka isika rehetra. Prions tous de tout notre cœur. Raisy ny fanahy masina Reçois le Saint-Esprit. dia metraka hery ao anatinao izy.
Il va te donner une puissance. dia ilay herin'andriamanitra mampandresy anao. C'est la puissance de Dieu qui te donne la victoire. Raisy fanay masina. Reçois le Saint-Esprit. Raisy fanay masina. Reçois le Saint-Esprit. toy izy mivavaka ao azy. Continue à prier. Angatana ny musicien andefa hira anao hira fiankofana. Que les musiciens envoient des... Ao anatin'izany dia mitoy ihany ny vavaka iarahantsika manao. Nous continuons à prier en même temps. Fanay masinao. Saint-Esprit, mila tsaminay rehetra toka eto anao. descends sur nous qui sommes ici. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Au nom de Jésus-Christ, Devoly zay maniangelina amin'ny fosiny sainay. le diable qui dérange nos pensées et nos cœurs, Miala amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny androany ity. partez au nom de Jésus aujourd'hui. Ny fanahy zao tontolo zao. L'esprit de ce monde, Miala amin'ny anaran'i Jesosy. quittez au nom de Jésus. Ny fanahy manatramba maso fanahin'ny olona. L'esprit qui aveugle l'esprit des gens, Miala amin'ny anaran'i Jesosy. quittez au nom de Jésus. Fandroany raisinay ny fanahy masina. Aujourd'hui, nous recevons le Saint-Esprit. Ka metraka hery ao anatinay izy. Il va déposer une puissance en nous. Dia hivoaka mpandresy avokoa zao fiangonana rehetra izao. Et cette église entière sera victorieuse. Samy mivavaka daholitsika rehetra. Prions tous Ianareo mpitarika fiderana ihany koa samy mivavaka amin'ny foninareo rehetra. que le groupe de louanges prie aussi de tout son cœur. Fa amin'ny alalany vavaka ataonareo dia iserin'Andriamanitra ilatsaka eto. À travers la prière que vous faites, il y a une puissance de Dieu qui est transmise ici. Mivava amin'ny foninareo rehetra ianareo mpidera. Priez de tout votre cœur, vous, le groupe de louanges. Ho anareo mpidera raha mahatsapy anareo fa tokony hiankohaka andohalika mihitsy dia miankoha fa mandolia fa iserin'Andriamanitra hiasa amin'ity fiangonana ity. Pour vous, le groupe de louanges, si vous sentez que vous devez adorer et vous mettre à genoux, faites-le, mais il y a une puissance de Dieu qui est transmise ici. Ho antsika eny toerana io raha te handohalika anao dia mandolia fa ny zava-dehibe dia hoe ilatsika eto fanahy masina miaraka amin'ny herin'Andriamanitra. Toi qui es sur place également, si tu as envie de t'agenouiller, mets-toi à genoux. La puissance de Dieu descend ici. Sambatra ianareo izay mangetaheta andray ny fanahy masina. Heureux ceux qui ont soif du Saint-Esprit. Azo antoka fa ilatsaka amin'ilay ny fanahy masina miaraka amin'ilay heriny. C'est assuré que le Saint-Esprit va descendre avec la puissance. Ka ho ataon'Andriamanitra mpandresy zany olona zany. Dieu va te rendre victorieux. Irahantsika manao ilay hira hoe Jesô eto ianao. Nous allons chanter maintenant avec le groupe de louanges. Ataovy amin'ny fona rehetra zany hira izany. Chante de tout ton cœur. Manambara fa miaraka amintsika Jesosy. Jésus est avec nous. Jesô ndreto izahay. Jésus, nous sommes ici. Asandrato avy amin'ny feontsika rehetra. Lève ta voix vers le Seigneur. Akobia ny masonao. Ferme les yeux. Laisse ta foi vers le Seigneur. Asandrato avy amin'ny feontsika rehetra. Lève ta voix vers le Seigneur. Jésus est avec nous. 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 Jésus
Andriamanitra ray ny malalo Père céleste, ho amin'ny rehetra ny famitaponao que ta miséricorde soit sur nous tous, aneo fahasoavana lehibe amin'ny rehetra toka eto anao que tu manifestes une grande grâce pour chacun de nous qui sommes ici, ho tsapanay tsiraray avy isapatan'olony que nous ressentons tous, chacun d'entre nous, fa latsaka hoy eo aminay ny fanainao masina que ton Esprit Saint descend sur nous, tahak'izay fa nataonao tamin'ny Samsony comme tu as déjà fait à Samson, tahak'izay fa nataonao tamin'ny Davida comme tu as déjà fait à David, ary tahak'izay fa nataonao tamin'ny Jesosy zanakao et comme tu as déjà fait à Jésus-Christ ton Fils. ilatsaka aminay ny fanainao masina Que ton Esprit Saint descende sur nous miaraka amin'ilay hery magaga avec la puissance extraordinaire, ka hivoako mpandresy tokoa zahay amin'ity taona ity et nous serons victorieux cette année. misaotra Andriamanitra Merci au Père. ho ataonao zany Tu vas le ho faire. ataonao zany Tu vas le ho faire. ataonao zany Tu vas le faire. misaotra ray malala Merci, cher Père. amin'ny anaran'i Jesosy Au nom de Jésus. halleluia Alléluia. amen Amen. teka mafantompy isika Acclamons le Seigneur. dia andaosika amin'izao fotoana zao anoy ny fotoana amin'ny alalany fitondrana ny fanatitra Nous allons continuer le culte avec l'offrande. eto ny ampahafolkarena rehetra ho fanatitra avy any aminao ho an'Andriamanitra Emmène ta dîme comme offrande pour Dieu. dia ankoatra ny ampahafolkarena manaova fanatitra arak'izay vitany filonao À part la dîme, fais une offrande selon ta foi. fa na ny ampahafolkarena na ny fanatitra ho ataonao amin'ny fonao Que ce soit la dîme ou l'offrande que tu feras de tout ton cœur. samy lalana hitain'Andriamanitra antsika avokoa izany Ce sont tous des chemins pour que Dieu nous bénisse. mandrosa risika ho anaty izany hitarika antsika ho amin'ny fampona amin'ny alalan'ira reto mpitarika vidiarany eto Nous pouvons avancer et en même temps le groupe de louanges va nous conduire dans des louanges. mandrosa antsika tompoko Nous pouvons avancer. Fai tanti che mi la tua fa le veri
matsiaro ny andohava mahita ny ankehitry dia ikaw e alleluia sono ianona zao na matsiaro ny andohava ka mahita ny ankehitry dia ikaw e alleluia sono ianona zao filazana dia farantsika amin'ny vavaka aloha ny fotoam-pivavahana tondran'Andriamanitra tsy ateto. Nous allons terminer ce culte par la prière avant que je vous annonce. Ivavaka tsika tompoko. Nous allons prier. Ry Tompoandriamanitra tsara indrindra izay ny an-danitro. Notre Père céleste tout-puissant. Faly be zahay tamin'ny androandroany ity. Nous sommes remplis de joie pour ce culte aujourd'hui. Fa mbola nampanantena anay ho amin'ny fandresena lehibe ianao. Parce que tu nous donnes une espérance pour une grande victoire. Misaotra ny amin'ny taridalana nomenao anay. Nous te remercions pour toutes tes indications. Raisinay ny fanainao masina. Nous prenons ton Saint-Esprit. Avelanay amianao anay ny fanainao masina. Nous laissons le Saint-Esprit nous remplir abondamment. Dia hipetraka ato anatinay ny herin'Andriamanitra. Et la puissance de Dieu va demeurer en nous. Dia la herin'Andriamanitra mitondra anay ho amin'ny fandresena lehibe. Et c'est cette puissance qui va nous conduire à une grande victoire. Andray an'izay masina zany ny rehetra tonga eto. Que tous ceux qui soient ici ont reçu ce Saint-Esprit. Ka dia misaotra Andriamanitra ao. Et nous te remercions. Mame voninahitra anao amin'ny anaran'i Jesosy Nous izahay. te rendons grâce au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Samy tain'Andriamanitra isika. Filazana lehibe, filazana lehibe. Manasa antsika kristianina rehetra ao amin'ity androandroany ity. Ho tonga isika ny alatsinainy maraina, manomboka amin'ny enina ora maraina ka hatramin'ny fito ora maraina izay tanterahana ao amin'ny fiangonana Refy Androdrakely. Fa misy inona ao amin'io alatsinainy maraina io. Isy fanompoam-pivavahana spesial na fotoam-pivavahana izay anasana antsika izay nomeko anarana hoe herinandro makaka. Nomeko anarana hoe herinandro makaka. Ny foloko dia izao satria namangy Andriamanitra hoe zay rehetra tia hita an'Andriamanitra miasa mandritry ny herinandro diavin'iny, tia hita an'Andriamanitra maneho zavatra lehibe sy makaka amin'ny fiainana mandritra iny herinandro diavin'iny, dia hoy aho hoe andao atsoko daholo ny olona rehetra ho avy isika ny alatsinainy amin'ny 9 ora
ka hatramin'ny fito ora ka hoy iaho hoe tongava tompoko tongavy ianareo aza tany manomboka amin'ny eniny ora kanefa ihany ko amin'ny fito ora tsy maintsy tapitra ny fotoana fiaranavavaka no ataontsika ao ka zay noko ary inono ihany ko teo amarin'Andriamanitra herinandro magaga ka dia tongava tompoko ny toerana ao amin'ny fiangonana Refy Andronakely manateranao eo namiko eo aminay amin'io alatsinain'io samy tain'Andriamanitra